Ampifaliana indray no hiara-banainao izay manaraka n'izao fandaharana izao. Azony izay tsara manona ny fiadanan'i Kristy ho amintsika tsirairay avy. Amin'ity anio ity dia hiresaka lohahevitra vaovao indray tsika, lohahevitra mahafinaritra be indray. Fa izao fandaharana izao dia ny tanjona dia ny hoe tanora miaina sy miorina amin'ny soratra masina. Hiaraka amintsika atao anatin'ny fandaharana androany ny pasteur Fabrice Rabenjarsolo izay tale national ny fikambana mampiely baiboly malagasy. Miaraba pasteur, tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Miaraba ny nampoina ihany koa, miaraba antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana sady manona ny fiadanan'ny tompo hatrany. Ity fandaharana ity moa dia fandaharana izay natao ho an'ny tanora, ka ny lohahevitra izay hojerentsika eto androany dia ny hoe tanora kristiana tia mideran'Andriamanitra. Tao anatin'izay indrindra no nanasanay an'ireto vahiny mahafinaritra be ireto izay ato anilako eto, izay tsy iza fa i Tonton Meva. Tonton Meva izay solitena ny antoko-pihira ka te Ambatofinaka. Miarabanao Tonton Meva ary tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana. Miarahaba ny nampoina ary miarahaba ny pasteur Fabrice koa amin'ny fanasana afahana mandray anjara amin'izao fandaharana izao. Eo akaiky ny Tonton Meva eo ihany koa i Lovatina. Fa miarabanao Lovatina dia faly tafiaraka aminao indray koa atao anatin'ny fandaharana izahay. Salama daholo sika rehetra eto dia salama koa ny mpijery any an-trano any. Arak'izay lohahevitra izay hoe tanora kristiana tia mideran'Andriamanitra, ho fanombohantsika azy dia hitodika sahady ato amin'ny pasteur. Araky ny voalazan'ny soratra masina pasteur dia inona no atao hoe fiderana, inona no atao hoe fideranan'Andriamanitra ary manahoana ny voalazan'ny soratra masina ny amin'izany hoe karazam-piderana izany. Ny fiderana efa raha misehatra natao hoe maha-kristiana dia tena efa iaina ny rehetra mihitsy any amin'ny fiangonana na fikambana na any an-tokantrano ny fideranan'Andriamanitra. Ny Salamo 5:105 dia milaza hoe aoka izay rehetra manam-pofinaina samy mideran'i Jehovah. Zany hoe raha mbola manam-pofinaina zany na mino an'Andriamanitra koa ianao na tsy mino an'Andriamanitra mila mideran'Andriamanitra. Fa ny fideranan'Andriamanitra efa any amin'ny testamenta taloha miresaka azy betsaka dia nytoy aty amin'ny testamenta vaovao dia izay mihitsy no fiteniko amina fehezanteny vitsivitsy fa ny fideranan'Andriamanitra dia fankalazana an'Andriamanitra, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, dia fanambarana finoana an'Andriamanitra ihany koa. Na isika manao fanekem-pinoana io zany dia efa fiderana an'Andriamanitra io any amin'ny toerana misy atsika any. Fa ny anankiray anisan'ny miavaka ary izay no iainantsika ankehitriny, ny fideranan'Andriamanitra dia fankalazana azy amin'ny hira. Tena zay mihitsy ny famaritany ara-tsoratra masina rehefa mamaky ny testamenta taloha tsika mideran'Andriamanitra dia mankalaza azy amin'ny hira. Dia misy endrika maro samihafa amin'izay aterak'izay fankalazana an'Andriamanitra izay. Fankalazana an'Andriamanitra dia tsy misaraka amin'ny resaka hira. Inona avy ary ireo karazam-piderana izay afaka hitantsika ao anatin'ny soratra masina raha hitarintsika bebe kokoa izay? Zay karazam-piderana zay ankoatran'ilay hoe hira, satria ny zanak'Israely sady mihira izy no mandihy rehefa nideran'Andriamanitra, dia izay ihany koa mitohy hatrany aty amin'ny testamenta vaovao misy amin'ny fampiasana ireo fitaovana maro samihafa entina mankalaza an'Andriamanitra, toy ny sodina, ny kipantsona, ny amin'izao vanim-potoana izao tsika zao mahita an'ilay vata maro afitsoka, ilay bateria sy ny tariny, dia zany rehetra zany natao hideranan'Andriamanitra fa indrindra lay olona mihitsy amin'izay talenta sy fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy no tsy maintsy ampiasainy mba entina mideran'Andriamanitra. Ary soran'Andriamanitra fa manana an'ireto vahin'ireto sika nampoina izay manana ny tandrify sy sahaza ahafany ihany koa mizara izany atao fideranan'Andriamanitra zany. Hitodika indrindra atao amin'ny vahintsika ary ho an'ny Tonton Meva manokana, ho anareo moa zany izay ao anatiny hoe antoko-pihira kristiana ka te Ambatofinaka, inona no endrika fiderana ataonareo? Arak'izay voalazan'ny pastora zay moa, arak'izay voalazanao zay dia hoe antoko-pihira dia midera amin'ny alalan'ny hira izahay. Izay ny fototra iainanay. Atao amin'ny Lovatina indray mpisehatra ao anatin'izay fiderana izay koa ianao, karazany fiderana, inona no endrika na karazana fiderana ataonao?
Zay ihany koa dia amin'ny alalan'ny hira, ny mozika, fa eo ihany koa ny fifampizarana, manao séance de partage zay tsy voatery hoe misy mozika, tsy voatery misy hira fa tonga dia fifampizarana ny fitahiana rehetra zay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainany dia avy eo misy fiderana iarahana. Mahafinaritra be mihitsy zany fa raha ho anareo manokana misy fenitra manokana ve na hoe misy zavatra tsy maintsy tokony hitranga ve hamaritana ny hira anankiray ka atao hoe hira fiderana izy, inona zany no hamaritana ny hira anankiray hoe fiderana ty hira ty na tsy fiderana? Amin'ny maha kristianina antsika aloha zany dia matetika ny tenin'Andriamanitra dia mitsinjara amintsika mandrakariva. Midera ani Jehova, midera ani Jehova. Izany hoe salamo hoe baiko izany. Raha mijery an'io soratra hoe midera io sika dia misy accent ny ao amin'ny afara. Manindry zany izy hoe baiko avy amin'Andriamanitra le izy. Ka ny hira fiderana izany dia hira mifototra amin'ny soratra masina satria izay ny endrim-pitaizana ho antsika kristianina. Entoboka. Ao amin'ny Lovatina indray. Araka ny efa nizarain'ny pasteur teo dia hitako hoe ilaina aloha hoe misy an'ilay sujet zany, iza le deraina, iza ny antony fiderana. Dia Jesosy Kristy na Andriamanitra, Jehova, samy manana ny fomba filazany azy fa misy ivony zany aloha le fiderana. Dia avy eo fenitra anankiray hitako ihany koa ao anatin'ny Baiboly dia ny fo manao an'ilay fiderana, izay fiderana amin'ny fahamarinana, mitera amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana, izay moa izy raha tsy diso ao anatin'ny Baiboly. Dia izay zavatra tsy voatery hitan'ny olona ety ivelany fa le Andriamanitra ivon'le fiderana mahita ny foniny tsirairay ao anatin'izany fiderana izany. Miresaka moa tsika momba ny hoe tanora dia maro ny tanora tia mihira moa zany satria hoe izay le resaka fiderana hoe hira zany no tena araka ny voalazan'ny pasteur teo dia ao anatin'izay sehatra izay ho anareo mpihira mpanakanto ara-pilazantsara ilaina ve ny misehatra hamamatianina ao anatin'izay fideranan'Andriamanitra izay? Iza no hamaly voalohany. Tonton mesmo. Ya, amin'ny sehatra fiderana ny zavatra tokony ho fantatra voalohany indrindra aloha ny atao hoe mpidera dia tsy hoe izany te hidera fa izay olona midera dia tsarovy mandrakariva fa nisy antso tao. Antso zany ny ahafahany manatanteraka an'io. Rehefa mahatsapa tena izy vo antso ary io endrim-piantsoana io samy manana ny antsony azy ny tsirairay avy fa tsy mitovy io. Fa tonga izy ohatra hoe ao anatin'ny gropy anankiray ao dia miara manatanteraka an'izay fiderana izay. Antso zay ny voalohany indrindra. Faharoa amin'ny mahantso azy, amin'ny mahasa an'Andriamanitra azy dia izao ny fanatanterahana ny baiko avy amin'Andriamanitra ny zava-dehibe indrindra ao anatiny. Zany hoe raha apetraka ohatra hoe ao anatin'izay endrim-piderana izay hoe olazaintsika hoe ina moa le filazanao azy teo hoe sehatra mahamatianina le izy. Ekena mahamatianina ny ao amin'ny hoe talenta efa nomen'Andriamanitra azy ao anatiny. Fa kosa eo amin'le fanatotosana azy amin'le hoe mpidera azy ny mpidera tompoko dia mpitondra ny tenin'Andriamanitra. Mpitondra ny tenin'Andriamanitra ary mpitory ny tenin'Andriamanitra toy ny pasteur rehetra izay mitsangana eny ambony pôlipitra ihany ny mpidera. Mizara ny tenin'Andriamanitra izy raisiny olona ao am-pony izany ary hiainany izany. Toy izany ihany koa no hiainan'ireo mpidera ireo. Ka amin'izay sehatra izay hoe sehatra mahamatianina zany dia ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia tsy azo atao hoe amin'ny sehatra mahamatianina. Satria ny antony tsy azo hiainana amin'ny fahazarana fa tsy maintsy manovy ianao zay vao mizara. Manana ianao zany zay vao afaka mizara ho an'ny olona. Sotra to.
Ohatrany ahoana indray koa sara ny fandraisan'ny Lovatina amin'izay eo anatin'ny sehatra fitoriana filazantsara izay andreketanao. Ny zavatra hitako dia betsaka no te hiditra ao amin'ilay sehatra matianina satria ety ivelany tena hita zany hoe ay matianina be reto tsy midera dia reto tsy matianina nefa ny arak'ilay efa voalaza teo aloha ny folo zany no tena ivon'ilay izy. Avy eo ny endrika ivelany rehefa hidera zany alohantsika dia mila fantatr'ilay olona manatrika hoe fiderana an'Andriamanitra izay atao izay. Izay aloha zany hitako hoe endrika voalohany mahamatianina satria misy manao fiderana fa ohatrany hoe tsy henon'ny olona manatrika, tsy hitan'ny olona manatrika hoe fiderana an'Andriamanitra fa ohatrany hoe kompantsina maneno ohatrany hoe mientanentana fotsiny dia tsapako hoe matianina kokoa izy rehefa miampitany amin'ny olona hoe fiderana an'Andriamanitra ity zavatra atao ity. Dia ao anatin'izay ihany koa ohatran'ny Davida zao teny am-piandrasana ondry izy sady midera hitako hoe fomba dingana ny idirany ho amin'ny matianina kokoa. Le mandritry ny fotoana rehetra izay nomen'Andriamanitra azy zany dia ny performan'ilay izy foana izy, miezaka foana izy, mihira, manamboatra ny feoany zany izy, mizatra ny instrument izy sisisy. Rehefa tonga ny fotoana hoe manantony any amin'ny mpanjaka ianao na zavatra rehetrarehetra izay nampanaovin'Andriamanitra azy dia efa vonona amin'ny fotoana rehetra izy hizaran'izay fiderana sy filazantsara izay. Dia tsy voatery eny amin'ilay sehatra eritreretintsika zany le hoe matianina na hoe misy sono be fa ianao sy valiha anankiray, ianao sy gitara anankiray izay sehatra andefasan'ny tompo anao dia afaka ho matianina ianao rehefa voazaranao amin'ny olona le fiderana. Toy amin'izay indrindra Lovatina tonga dia hidirako ny fizarana manaraka hoe ho anao manokana inona ny toe-po izay tokony hananany mpanakanto ara-pilazantsara ny fideran'Andriamanitra zany mba hahatonga ny fiderana hisy fiatraikany any amin'ny olona izay mandray azy. Ny zavatra tsapako aloha ny ainako satria efa teo amin'ny 15 taona teo no nihira, nanao hira ara-pilazantsara. Nisy taona tsy nahomby le izy satria manao hira ara-pilazantsara dadasineny ny fiangonana dia mihira fotsiny tsy mi-impacte fiainan'olona ary nazarany tsy mandray ao anatin'ilay izy fa ataoko fahazarana. Hoe tsara feo fotsiny zany dia mihira atao fotsiny zany izy. Dia nisy fotoana amin'izay nivadika izay satria tena tsapako amin'izay ny fahalebiazan'Andriamanitra satria ilay fideran'Andriamanitra zany tena fahatsapanao ny fahalebiazan'Andriamanitra, fahatsapanao ny fahamasinany ny maha-Andriamanitra azy mihitsy. Misy zavatra be dia be mety hamaritantsika azy fa rehefa miletika ao anatiko ilay izy dia izay ilay izy vao tena afaka zaraiko araka ny tenen'ny tonton Meva teo, tsy afaka mizara ianao raha tsy fa ilay ianao mihira iny tsy voatery mizara iny fa afaka fanehoana traikefa, afaka fanehoana zavatra hafa fa rehefa tonga amin'ilay hoe mizara an'ilay izy amin'izay ianao dia izay ilay toe-po hitako hoe ilaina mandeha amin'ny fiderana amin'ny fahamarinana. Dia tena hitako hoe essentiel Andriamanitra tena miteny izany ao anatin'ny Baiboly zany. Eo koa ny fitiavana. Mila manana fitiavana ny olona midera. Fitiavana an'Andriamanitra araka le ten'Andriamanitra efa rentsika foana ireny fa ny fitiavana ny olona hafa ihany koa izay indrindrindra mety tsy voatery efa naheno filazantsara fa manana fitiavana an'ireny ianao hoe tian'Andriamanitra ihany koa ireny olo ireny dia mitosaka ho azy ilay izy rehefa ao anatinao. Hono tonton Meva nareo mahatoky mpihira nareo izay dia hoe inona no toe-panahy izay tokony hananany isam-batan'olona zany dia aminareo ao anatin'ny Katy Ambatofinaka inona zany no hijerenareo na hamaritanareo ny toe-panahy olona tsirairay avy ireo zany ny assurenareo ny toe-panahin'ilay ankizy tsirairay avy ao anatin'ny fikambanana hoe tokony hanan'izay toe-panahy araka an'Andriamanitra izy ao anatin'ilay fitoriana. Ahoana ny fomba hijerenareo amin'izay satria maro be nareo anatin'izany tokom-pihira izany dia izay no tiako anontaniana. Ia, tena marina tokoa ny lazainao hoe maro zahay ny ao anatin'ny atoko fihira
satria zahay zany raha ny actif eo amin'ny zato eo miaraka ao de hoe ahoana ny fomba ahafahana hoe ataoko mahitsy zany le izy ahoana afoana mifampitaiza amin'ny ara-panahy ao anatin'le ny tenako moa zany raha amin'ny ankapobeny de izaho mpitaiza ara-panahy nyreo ankizy ireo ao amin'io fikambanana io ka ny zavatra voalohany aorina ho an'ireo ankizy ireo de izao hoe voalohany indrindra ny ambony indrindra dia ny soratra masina zay ny voalohany indrindra mahalala ny soratra masina ianao manana ny soratra masina ianao afaka mizara ny soratra masina ianao zay ny voalohany indrindra zany hoe misy endrim-pampianarana soratra masina foana zany any fotoam-pivorinanay rehetra zany hoe ao anatin'ny fotoam-pivoriana na ny sabotsy na ny lahady dia tsy maintsy misy toriteny ao anatin'izay fotoam-pivoriana zay ho an'ny rehetra fizarana soratra masina ary ao anatin'izay tsy hoe adidinay lehibe ihany no mifampizara fa ampiofana ampianarina ny ankizy mba hanana fandraisana anjara mba ampahafantarina azy fa tsy mitory ankira ihany no ataontsika fa afaka mifampizara ny soratra masina mivantana koa isika dia misy koa izy mandray anjara amin'ny fizarana izany soratra masina izany hitodika atao amin'ny Lovatina indray hoy ianao teo hoe fa tany amin'ny 15 taona tany ianao niditra tao anatin'izay fideranan'Andriamanitra izay inona no antony nanosika ny Lovatina hiditra ao anatin'izay sehatra fiderana izay fa tsy hoe andeha hiran'izao tontolo izao na ohatr'izany betsaka ny antony fa ny tena ny bana zany de tonga tato anatiko ny fantaniana hoe rehefa za amin'izay ny anao mpihira rehefa za amin'izay ny anao mpanakanto de inona ny zavatra tena tiako zaraina de satria rehefa anoratra ny hira sy ny rehetrarehetra de tsy maintsy ny zavatra betsaka ato anatin'ny fo no zaraina de ohatrany hoe nanao équilibre teo zany hoe inona ny zavatra be deabe atao natao foko sy inona zavatra be deabe tena hoe tiako ampitaina tiako zaraina inona zavatra mety efa napetraka ny tompo tato anatiko le izy fa tonga ny fotoana hoe izarana le izy amin'izay de ohatrany hoe nazava be le lalana hoe ndao zaraina ny filazantsara fa io tena zavatra ngeza arena ngeza indrindra ohatrany hoe voaraiko de tena tonga de tiako zaraina fa ianao zany taloha efa nisy fotoana hoe tsy tao anatin'izay sehatra ny fideranan'Andriamanitra zay nisy fotoana ohatrany hoe manao mihira enina tsy zavatra tsy voatery professionnel tsy voatery matianina fa tena ohatrany hoe tonga de mazava be hoe tsy tena manazavatra ho zaraina rehefa any mitantara fiainam-pitiavana ohatra maratra ny foko sy ny sisa ohatrohatr'izay le hira matetika nefa tsy zavatra tena ny ainako le izy de tsy tena mipakany amin'le olona fa hoe feo feo tsara feo be fa tsy mipaka le izy satria tsy zavatra iainako fa rehefa hitantara amin'izay no hoe zao ny fomba nandraisan'ny tompo anahy avy any maizina makany amin'ny mazava de haiko tsara mi-exprimer an'izy de ozy izy ny olona hoe akoatra ny tsara feo tena za koa te halalan'i Jesosy eo anatinao tena tsara be mihitsiny zany mahafinaritra be miresaka amin'ireto vahintsika reto pasteur fa hitodika ato aminao indray hoe raha zay raha ny partage zareo dia anontandray hoe endrika fiderana manao ahoana kay no ankasitrahan'Andriamanitra satria tena hoe araka ny teny Lovatina teo moa zany hoe tsara feo izy mihira fotsiny fa mety hoe tsisy vokany kory le izy fa raha jerentsika indray ny soratra masina de endrika fiderana manao ahoana ny ankasitrahan'Andriamanitra lay midiran'Andriamanitra mihitsy aloha ny tsara ary zay anisan'ny mizaraina izy mianadahy teo zay hoe le fahatsaran'ny midiran'Andriamanitra de ao anatin'le fidiran'Andriamanitra dia anisan'ny miavaka ao anatin'izay midiran'Andriamanitra no ny anarany isika midiran'Andriamanitra no ny toetrantsika midiran'Andriamanitra no ny asantsika zany hoe mitodika makany amin'Andriamanitra avokoa ireo rehetra ireo de ohatranao amin'izay le toe-po ohatranao le fidirana ankasitrahan'Andriamanitra ny tsy de mahazara antsika ty soratra masiny ity fa Kristy mihitsy no miteny azy eny ambavany ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fidirana
io zany lay fiderana ankasitran'andriamanitra any amin'ny ankizy sy ny zaza minono mahazatra atsika zany tsika efa lehibe zao no mideran'andriamanitra fa inona no mampiavaka ny zareo reo rehefa mideran'andriamanitra satria rehefa niakatra tany a Jerosalema Jesosy Kristy tam'le antsointsika hoe iny izy fa niakatra tam'boninahitra tany de nisy hosana amin'ny zanakiny dia ny olon-dehibe nanao an'izay fa ny ankizy nandrehana zay de namerimberina ary niantsoantso mihitsy izy voalazany soratra masinao ka tofoka ny mpitondra fiangonana tamin'izany fa Kristy nanao hoe ianareo nga ozy izy tsy mba nandinika soratra masina fa voalazan'ny mpanao salamaka izany zany hoe isika zany rehefa mideran'andriamanitra de voalaza teo hoe ara-tsoratra masina aloha ny fiderana fa ny faharoa lay toetra ao anaty ao de mianarany amin'ny ankizy madinika sy ny zaza minono fa ny ao a de zao hoe ny zavatra tsara noraisiny de tsy apetrany intsony fa tohizany mandrakariva ary ao anatin'ny fahadiovany ao anatin'ny tanteraka izy ankasitran'andriamanitra ny fiderana tahak'izay raha tohizantsika ihany zay de hoe izake no mpidera zay azo alaintahaka ao anatin'ny soratra masinao rehefa le voalaza teo ihany ny ankizy madinika sy ny zaza minono mpidera tena fakatahaka reo misy andry Asafa voatonona misy andry Davida voatonona misy fa lay mampiavaka azy mihitsy no andeha ireo no ianarantsika matetika isika no ianaran'ny zaza madinika fa Andriamanitra mamerina tsy any amin'ny vitsika akory tahaka ny malaina fa any amin'ny zaza madinika sy ny minono fa misy zavatra zay anirahany tompo atsika ho amin'ny fiderana an'Andriamanitra fa tsara ny mideran'Andriamanitra ary fiainana mihitsy ny fiderana fa tsy maka fotoana eto idera eto tsy idera fa raha mbola miaina ianao manam-pofinaina avy etrany de fiderana an'Andriamanitra tsy ny olanao akory no entinao eo amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mbola nanome tombonandro avy etrany de derao izy mahafinaritra ny mahita hoe ankizy zany no mideran'Andriamanitra nisan'ny tena tiako mihitsy zany de io moa zava-baovao indray efa tao amin'ny soratra masina fa namafisin'ny pasteur teo le izy hoe avy any amin'ny vavan'ny ankizy sy ny zaza minono mahagaga be mihitsy le izy de mahafinaritra foana ny fideranan'Andriamanitra fa todika ato aminareo indray aho hoe inona kay no mahatonga ny tanora amin'izao tsy tia mideran'Andriamanitra iza no amaly za koa efa tanora maty sady mbola tanora zay ngamba ny référence alaiko ohatrany hoe rehefa mijery mpidera taloha de mahita fifehezana be mahita zavatra voafetra be mahita fombafomba mahita n'izany rehetrarehetra zany de izy aho hoe za tia mihira de za te hanao an'izany hira zany fa za tsy te ohatran'zareo mety zay ny antony anankiray de ohatrany hoe tonga de lasa sakana kanefa ny ao anatin'ny fiderana rehefa tena mandinika an'le izy de ao mihitsy misy ny fahafahana tsy voatery amin'ny fomba fitafy sy amin'ny fihetsiketsehana be fa fahafahanao anaty mihitsy hoe tena fiderana tena hoe midera satria afaka voavonjy midera satria Andriamanitra ilay tompon'izao rehetra zao no mahita no miahy no tsy haiko de ao zany ohatra hoe efa mijery mpidera de tsy hita zay fahafahany zay ohatrany hoe explosion de joie explosion de paix tsy tena hita zay fa any anaty tononkira nefa le izy re le izy anaty tononkira fa hitako hoe mety sakana ho an'ny tanora hoe tsy exprimer kokoa zany le izy ho anao manokana inona no fiatraikany ny hira fiderana zay ataonao afaka mba mizara aminay ve lovatinany amin'ny hoe témoignage ny olona zay mandray ny hira fiderana zay ataonao misaotra ny tompo mihitsy ny aho hoe tena izy no misafidy ny mpidera fa avy eo koa ianao tena te hisafidy azy koa ianao satria misy fotoana tsy voatery te hira misy fotoana le fiderana zany tsy am'le hira foana fa fiainanao andavanandro mihitsy no exercenao le fideranan'Andriamanitra de misaotra ny tompo fa misy fijona vavolombelona mireko aty aoriana
Olona diso fanantenana na very fanantenana mihitsiny a dia manao hira fiderana eo ianao a dia mahakasika azy a mahakasika ny ankohonana izay mety tsy voatery kristianina fa mahita fifaliana izy rehefa mideran'Andriamanitra ary miverinao anatiny satria tsika malagasy ohatry ny efa fiainantsika le hoe kristianina daholo tsika efa samy nahay ny tenin'Andriamanitra mba misy tenin'Andriamanitra ray foana ao anatin'ny lohanao hoe izao ny lalana sy famarinana ary fiainana na hoe fanilony tongotry sy fahazavana ohatry ny hoe efa misy tenin'Andriamanitra foana fa rehefa lehibe dia ohatry ny hoe adin'ny olona le izy dia omeny tompo sehatra zany tsika hiderana azy dia miverina le izy avy hoe tena misaotra betsaka fa tsaroako ny filazantsara izay fareko tamin'izany a dia izao le izy velona indray dia za anohy eo anatin'ny fiderana sy ny asa fanompoana mahery indray azy satria velombelona indray ny fanahiko maheno anareo ohatr'izay mahafinaritra foana maheno tena mahafinaritra be mihitsiny raha ho any katy Ambato Finaky manokana indray a inona no impact anareo inona ny témoignage efa voarainareo zany tany amin'olona ny amin'ny fitoriana arakira ara-pirazantsara izay ataonareo ia ny amin'ny mahampitoro moa zany a dia ho anay zany dia tsy mipetraka rehefa tonga ny sabotsy lahady dia efa tsy mipetraka ianao fa dia manatanteraka ny asa fitoriana izay napetraky ny tompo aminao foana ianao isan'andro dia ny zavatra hita zany dia izao hoe misy ny olona mijoro vavolombelona fa resy lahatra izy noho ny asa fitoriana izay atao indrindraindrindra ny fandraisan'ny tononkira ao mantsy ny tena mipetraka zany a ny afatra avy amintsika mpidera miainga avy amin'ny tononkira-panahy alefatsika dia miasa ny fanahy masina amin'ny tsirairay a mandray izany a miampaka any anatin'ny fony a miampaka any amin'ny fiainany a dia saya milohabava mideran'Andriamanitra izy a fanandray zay le izy inona ary no tena nanamarika anareo nandritra ny fotoana izay nitorianareo filazantsara ankira zay zavatra nanamarika indrindra zany vao tsy ela kory nisy concert lehibe anankiray nataonay tao am-piangonana dia nozaraina roa le zavatra natao dia natao hoe ity hira vaovao daholo ny tapany voalohany dia hira tranaina ny tapany faharoa ny hira tranaina moa zany mazava ho azy fa efa any am-pon'ny olona rehetra fa ny hira vaovao dia amin'ny mahavaovao azy zay dia nisy hira anankiray izay natao dia hoe vahao ny gadra ny fahantrako zay hira miampaka amin'ny fiainam-pirenentsika le izy zany fa no tanterana miaraka amina scénario io hira io tao am-piangona fa ny zavatra hita dia zao tao anatin'ny fanatanterahana n'ilay hira nalalitra mandalo heninao tao anatin'ny fiangonana io ary raha vao vita nefa ilay hira dia niara-nakalazan'Andriamanitra ny olona noho ny voninahitr'Andriamanitra zay ny zavatra tsapa fa nidera moa ho anazy tompo izy ny fantanterahany zavatra rehetra ho azy rery ihany ny voninahitra ary ho an'ny Lovatina ina indray no nanamarika anao nisy fotoana vitan'ny Covid dia post Covid tratran'ny post Covid dia tsy nisy feo mihitsy dia ny feo nivoaka feo beso zay ihany ny tavavoaka dia nefa misy olona zany miantso anay hoe ndao hanao fiderana ty amin'ny tanora sy ohatran'izany dia za zany tena manontany tompo hoe ahoana inona ny zavatra atao tena tsy tafira mihitsy fa tena dia nefa natao ihany le izy zany satria moa zany rehefa maniraka ny tompo dia ianao zany mieritreritra hoe tsy avy amiko le izy fa tena zay fomba fiasanao dia tonga tany amin'ilay toerana izay dia satria manana ekipa fa tsy za irery ny mpihira fa misy mihira miaraka amiko natao ilay fotoana ny zavatra nataoko tao anatin'ilay fotoana dia nanonona tenin'Andriamanitra ny ankizy mihira zany dia za manonona tenin'Andriamanitra ny tsy efa-tsefany iny vita ilay fotoana dia zay tena zay milain'ilay olona
nahery le olona satria naheno ny tenin'Andriamanitra tsy voaterina eno feoako eo zany ianao tonga saina hoe tena tsinitsininy ianao sy ny talentanao fa rehefa Andriamanitra no maniraka anao andana rehefa mandeha ianao dia misy fiatraikany zany. Hono pasteur ity ampamaraparanana sahady isika dia inona no afatra izay tianao apetraka ho an'ireto tanorantsika reto mba hankamamy amin'izany fideranan'Andriamanitra izany satria araka ny retintsika tamin'ireto vahiantsika reto dia tena hoe mahafinaritra ny mahita retour avy any amin'olona ny amin'izany fiderana izany dia inona no afatra izany izay tiany pasteur ho zaraina amin'ny tanora izay mihaino ny fandaharana. Zavatra anankiroa no ifampitana amintsika rehetra manaraka ny fandarana satria mamehy an'izay ny fampizarana tamin'ny izy mianadahy teto. Zavatra anankiray voalohany ny nanomanana Andriamanitra antsika dia ho any amin'ny fanjakana rahatrizay any amin'ny lanitra izay efa nomaniny dia any fideranany ihany dia tsy maintsy homanintsika eto izay zavatra izay dia noho izany ry tanora rehefa hihira ihany hira fiderana dia nizao zany fa anisan'ny zava-dehibe izany fa ny faharoa tsy afa-misaraka amin'izay rehefa mideran'Andriamanitra mantsika dia lasa manatrika antsika Andriamanitra. Rehefa mideran'Andriamanitra dia miasa eo amintsika Andriamanitra. Rehefa mideran'Andriamanitra dia sady mamonjy izy no manafaka ny manasitrana amin'izay mety ho tranga ampiainana rehetra. Izany hoe tena fiainam-piderana mihitsy nanomanan'Andriamanitra antsika ka tsy miankina mitranga zavatra izay lalovantsika akory manao hoe aleo indray aloha tsy hidera fa izay mihitsy no mahafiderana azy na eo aza ny hamafy ny zavatra dia Andriamanitra izay velona manatrika ary miasa amin'ny fotoana rehetra no ankalazaiko sy deraiko fa avy hatrany Andriamanitra mandray an-tanana indray an'ilay fiainantsika. Fiderana izay ny saorana an'Andriamanitra nisy ireo sehatra rehetra amin'izany fiderana zany eo ka te ambaty vinaka ao lohatina sy ny groupe izay misy azy fa ao anatin'izay indrindra na isaorana azy ireo satria rehefa any amin'ny tokantrano any amin'ny toerantsika dia misy hira mitamberina anatin'ny aza adonina fa ny hira mitamberina iny tsy isika ny tiamorona an'iny fa ny fanan'Andriamanitra no tiampafantatra antsika fa misy an'izao hery aina avy amin'ny fiderana izao dia mampahery antsika hatrany ihany koa ary mampirisika hatrany ihany reto izay mponimpon'Andriamanitra izay nomena fanomezam-pahasoavana mivantana mihitsy amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'izany fideranan'Andriamanitra izany. Inona ary no afatra tianareo apetraka ho an'ny tanora mba hankamamy an'izay fiderana izay? Ny afatra tiana ho lazaina sy ambara ho antsika tanora zany amin'ny fideranan'Andriamanitra dia tsarovy mandrakariva fa amin'ny fotoana hideranao dia eo Andriamanitra manatrika anao ary tsy manatrika anao fotsiny izy fa manome hery anao afahana mampita ny afatra avy any aminy makany amin'ny hafa. Izany no tadiavin'Andriamanitra aminao. Koa noho izany dia isika rehetra izay miantsehatra ao anatin'ny mpidera dia mijoro fa mpanompon'Andriamanitra ianao fa tsy mpanantotosa asa. Izay no tsarovy mandrakariva amin'ny fanatanterahana izany zara fanompoana efa niantsonanao izany. Saotra tokoa. Lovaty. Mampahery antsika tanora hoe raha manana talenta ianao te hideran'Andriamanitra ianao dia afaka mideran'Andriamanitra ianao na hainao rery ary satria misy mijery ianao dia Andriamanitra izay hanoloranao ilay fiderana mijery ianao mandrakariva na any amin'ny afina na eny ambonin'ny pilipitra. Dia zavatra anankiray koa tena mi-impacté manisy ahafahanao mizarana izany dia marina aminao le fiderana sandratrao. Dia rehefa izay le izy dia tena tsy maintsy misy olona voakasika ao hoe tena zany fiderana zany tena fiderana marina zany satria miainanao le izy dia andao raha samy hideran'Andriamanitra ihany dia andao fatarina izy Andriamanitra, andao fatarina ny fiderana ankasitrahany, andao anao matianina amin'izany sehatra izany dia manampy azy daholo ny zavatra rehetra satria ny ao anatin'ny fotsika dia efa hizaran'ny filazantsara, hizaran'ny ten'Andriamanitra dia manampy azy ny zavatra rehetra.
Mankasitraka betsaka anareo tamin'izay fizarana izay mandeha dia mandeha moa ny fotoana fa raha ny resaka hoe fiderana zany mety tsy ho vitantsika mihitsy n'androany tontolo ary tsika resaka momba an'izay foana fa voafetra ihany moa ny fotoanantsika dia ho famitinako anazy ngamba dia ny zavatra izay voalazan'ny pastora teo tena tiako be mihitsy ny hoe etintsika manomana an'ilay fiderana izay ho ataontsika any an-danitra satria anysika dia hideran'Andriamanitra foana ny ataontsika any dia manantena iona aminareo entinareo misehatra ao anatin'izay fiderana izay fa manantena koa iona aminareo rehefa tonga any dia hiaraka hideran'Andriamanitra betsika rehefa tonga any tahaka izany koa pasteur dia tapitra ny fotoanantsika dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany isaorantsika Andriamanitra tamin'ny fifampizarana izay nataontsika teto ankasitrahana ihany koa ianareo nanaikina saina tato anatin'ny fandaharana dia mankasitraka ihany koa ny teknisiana izay niara-niasa tamin'ny fanatanterahana n'izao fotoana izao eo ihany koa ny Hopefull Analamahitsy izay nampiatrano dia homeko an'ny pasteur angambany ny fitenenana ho amin'ny famaranana sy ny afatra farany ho an'ny tanora izay manaraka atsika. Ho antsika rehetra izay mifampizara tao anatin'ny fandaharana dia izao aoka ny fitiavan'i Kristy no anery atsika ho amin'izay atao rehetra satria izay mihitsy ilay fiderana rehefa mitodika makany amin'Andriamanitra isika dia amin'ny teny, amin'ny atao, amin'ny hira mety misy aza misy fihetsika dia zany amin'izay fiainantsika andavanandro dia andeha ho ampiasaintsika hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra fa izay ilay fiderana dia aza donina fa manatrika atsika amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra miasa amin'ny fotoana rehetra amin'ny heriny rehetra izy ka izy nomentsika voninahitra dia mirary soa atsika rehetra ny amin'ny isa-tokantrano mirary atsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao sady manonona ny fiadanan'i Kristy hatrany ihany koa. Veloma tompoko manome fotoana atsika rehetra amin'ny fandaharana manaraka indray.